Andriamanitra rainay eo apetraka fianam-pilatananao ndray ity fandarana ity. Milefitra tanteraka eo ambany fitahianao izay fanamasonao ary miandrandra ny tananao mahery. Matoky izay Jesosy Kristy Tompo fa ombanay ianao ary iseho ny voninahitranao sy ny fahatsaranao rehetra. Ampiteneno indray ny milotry ny mpanomponao. Misaotra Tompo. Amen. His name is wonderful, Jesus my Lord. For he's the great shepherd, the rock of all ages. Hiditra anatin'ny ten'Andriamanitra ary tsika rehefa avy ny aino izay hira teo izay. Asan'ny apôstôly toko fa 4 Asan'ny apôstôly toko fa 4 vaikitsika ny andiny fa 7. No ny fanokapohana mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranomaizana ka nasain'ny ambina azy tsara ny mpiandry tranomaizana. Ary rehefa nazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao an-tranomaizana anatin'ny indrindra izy ary ny tongony no bolokiany mafy tamin'ny boloky hazo. Noho ny namatona alina dia nivavaka sy ny hira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary ny aino azy ny mpifatotra. Ary nisy ororo-tany mafy dia mafy avy tapoka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizana. Ny vony araka tamin'izay ny varavarana rehetra, ny va avokoa ny fatoran'izy rehetra. Dia natsiaro ny mpiandry tranomaizana ka nahita ny varavaran'ny tranomaizana ny vony. Dia nanatsoaka ny sabany ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Ny nafinaritra aloha ny riavana malalana dia izao. Maro tamin'ny olona niatrika olana farana izay tena goavana. Raha tsy laza hoe misy ara ny sasany efa teo ambivotry ny fahafatesana. Na ny dokotera raha dia efa kely fanantenana hoe tsy atenaina tsitsony ho velona eo. Tsy atenaina tsitsony. Na ny dokotera raha efa tsy sankitika. Efa nilaza hoe riska mbola ikitiana io marary io. Fa efa tena ambivotry ny ainy. Efa tsy atenaina tsony ny fahavelomana io. Ary tsy resaka satria raha ny professeur no tsy indray mandeha na indroa na intelo ny lazan'izany fa nandritry ny fitsaboana rehetrarehetra natao nefa kely fanantenana dia efa sarotsarotra tokoa izany ny zava-misy. Fa zao anefa satria ny aina tanteraka tao anatin'ny fiderana tamin'ny sabotsy teo tao anaty ranomasy, tao anaty vavaka, tao anatin'ny fanatrihan'Andriamanitra, tao anatin'ny kasik'Andriamanitra. Ary tena re mihitsy midina ny fanatrihan'ny Tompo. Tena ny olona efa voalaza aza fa eo ambivotry ny fahafatesana velona soma tsara indray. Sitrana soma tsara indray. Noho ny herin'ny fiderana. Noho ny herin'ny fiderana. Misy ny sasany niatrika fitombavaka tamin'ny sabotsy. Ny aina tao anatin'izany hoe herin'ny fiderana zany satria izay torinteny moa dia izay avy hatrany koa ny fampiarana natao. Tsy afenina fa misy ny sasany ara tena hoe tratran'ny fandrahonana mihitsy ho faty. Zany hoe tany moa tsy ilozana fahavalo, tsy ilozana olona maherihery saina, tsy ilozana olona ratsy saina, ratsy loha. Mafy ny ady satria ady tena miatra manaina. Ady tena miatra manaina. Raha ny filaza azy dia ohatran'ny hoe tonga eo amin'ilay tena faratapony ady. Faratapony ady. Fa nanome antoka moa ny fampianarana hoe rehefa miaina tanteraka anatin'ny herin'ny fiderana io tsika, Andriamanitra no mahita vahaolana. Ilay olana eritreretina riavana fa hoe ikitiky ny aina, ilay olana piororo sy nandrahona,
le ato tena nieritreretana tonga teo amin'ny faratapony ny nafinaritra teo izao. Rehefa tonga eo amin'ny faratapony ny ascenseur anankiray na tiana na tsy tiana tsy maintsy miverina midina indray. Dia ohatra izay koa rehefa tonga teo amin'ny faratapony ilay olana dia nisy voninahitr'Andriamanitra nitranga. Tsy maintsy midina indray. Ilay olona izay tena enti-po be tsy maintsy midina, tsy maintsy milefitra ary tsy maintsy mifona, tsy maintsy manao raharaham-pihavanana. Dia nivany olana. Tamin'ity herinandro ity dia nahita olana be dia be niva vokatry ny herin'ny fiderana. Vokatry ny herin'ny fiderana natao tamin'ny sabotsy teo. Ny tahian'Andriamanitra moa zany dia efa tsy ho resahiko etsony. Fa dia tena misy mihitsy ny fipoahana amina zavatra goavana raha fitahiana no resantsika. Dia tsy maninona ho averintsika eto ny ampahan'izany tenin'Andriamanitra herin'ny osotry ny fiderana izany. Asan'ny apôstôly 4:9 vakitsika ny 5:20. Noho namatonalina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra. Misy teboka maromaro eto. Voalohany aloha ny Paoly apôstôly sy Silasy dia nifatotra boloky hazo ny tongony ny tanany. Raha niaina tamin'ny zava-misy tamin'izany fotoana izany tsika dia zany hoe boloky hazo zany dia mifatotra iry amin'ny tongotra ery ny tanana. Raha jerena maimaika dia ohatran'ny hoe pneu izy mirahalahy, miforotra ny lamosiny ny loha eny tongotra. Raha kodidy dia tena mandeha. Tena hoe mijaly ry havana. Mandritry ny alina dia miforotra io lamosiny io ny tongotra mifatotra ery amin'ny ny loha mifatotra ery amin'ny tongotra ery. Raha izay sary izay ny jerena, sarotra, tena sarotra no mivavaka. Sarotra no mivavaka. Sarotra no indrindra ny mihira fiderana. Fa zao, ny olona manana fahavononana ry havana malala dia tsy mijery ny sakana eo anoloany. Zany ny olona manana toe-tsaina ambony zany. Tsy mijery ny olana izy fa mijery ny fomba vahaolana foana. Hoe ahitana vahaolana foana io. Fa ny olona tsy vonona dia izao zarany ara misy sakana. Zarany ara misy tsy fahafahana. Dia tonga dia mipetraka ho azy ny fialatsiny hoe amin'ny fomba hoana za angena te hidera azy, za angena te hanandratra azy, jereo boloky hazo na ny tongotry na ny tanako. Fa ny olona manana fahavononana na dia ao anatin'ny sarotra aza izy dia tsy ataony sakana izany sarotra izany. Hitantsika tsara fa nisy olona voan'ny paralysisa tato malemy. Fa zao tsy maintsy mahita fomba foana ahafahana miaona amin'i Jesosy na dia endahana aza ny tafitrano. Na dia endahana aza ny tafitrano dia atao fomba tongavana eo amin'i Jesosy. Tsy maintsy ahitana vahaolana foana ry havana ny ahafahanao manantona an' Jesosy rehefa vonona ianao. Tsy misy fialatsiny tokony hipetraka izany. Lainga zany hoe tsy misy fotoana zany. Ka zange tena izy le anabavy anankiray izay tamin'ny taona maromaro lasa tsy misy latente, tsy misy latence izy. Rehefa mba tenena izy raha anabavy eo. Izy moa tamin'izany somary hinjakinjana ihany ny fofona. Dia tena rehefa nitenena izy tamin'izany tsy misy latente, tsy misy latence izy. Fotoana le tiany ho tenenina. Ry havana malala. Tsy ny fotoana tsy misy, ny fotoana misy fa omenao zavatra hafa. Manana fotoana amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina hariva tsika fotoana nge zany ary tsika rehetrarehetra dia miaina amin'izany avokoa. Ny olona maty ihany tsy miaina amin'izany, manana 24 heures tsika. Dia ahoana ny ilazany hoe tsy misy fotoana. Nefa ianao ny fo ianao tamin'ny torimaso tamin'ny enina maraina
tamin'ny eninarivo ianao vao natory. Fa ny tena marina nomenao zavatra hafa ny fotoana. Ny fotoana. Ka aza vela isy sakana ry havana. Raha sakana ny resahana dia mety ho samy voasakana avokoa ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay nahita fahasoavana tato anaty baiboly. Misy Bartolomeo jamba nge tao e. Sakana mety tsy ahafahany manantona an Jesosy, tsy fahafahany mahita. Fa ny antsoantso mafy izy manao hoe ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Mamindrafo amiko. Nanana ny sakana ngeza be teo anoloana nge zany hoe izy ty izy mpamoretra anankiray haitsika tantara zaka iose. Satria de fohy zany. Fohy de fohy zany. Fa tsy napetra no sakana izany toe-batana zany fa tsy maintsy nahita vahaolana foana izy ahafahany mahita an Jesosy. Nianika avy izy ry havana. Nianika azo izy. Ataony mihitsy fomba ahafahany mahita an Jesosy. Tsy avela nisy zavatra nakana azy tsy ahafahany mahita an Jesosy. Ry havana, any amintsika ihany io. Fa tsika dia afaka mihoatra ny sakana rehetrarehetra. Afaka mihoatra. Rehefa tsika mihoatra an'io vitatsika zany fa tsika fotsiny tsy te hanao. Rehefa tsika ny te hihoatra ny sakana rehetrarehetra vitatsika zany. Fa ny tena marina tsy avitanao zany ianao mihitsy ny tsy mbola tapa-kevitra, ianao mihitsy ny tsy mbola vonona, ianao mihitsy tsy mbola tena mbola hoe tery amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra. Tsy mbola tery. Fa avaratra ny andro. Ny olona amin'izao fotoana izao dia maizina mandrahona ny andro dia iny dia efa tsy hatongavana eny am-piangonana. Ry havana, oviana zany ianao vao any am-piangonana ka ny fahavaratra nge any amin'ny volana marsany vao hitsatra. Any ianao vao mieritreritra ny andeha hivavaka satria ozy izy ianao hoe aka tena ty fahavaratra ty orana ty. Ry havana, tonga ndray mitsahatra ny orana hiditra ririnina indray tsika. Inona indray? Tena tsy mahazaka ny ty atsika ty. Inona ihany ny ianao? Ry havana, ny olona manana fahavononana tsy mijery ny zavatra hoe anakana zany. Fa afaka mihoatra n'izany zavatra rehetrarehetra zany izy. Tsy ny orana avy akory ry havana dia olana. Misy vahaolana zany. Mividy elo na 15,000 dia voavaha. Tsy zany natao olana tsy ahafahana mahita an'Andriamanitra. Tsy hoe avy ny orana ka ny orana ilaina ka. Fa ianao mila mankany am-piangonana. Rehefa nideran'Andriamanitra izy mirahalahy na matonalina. Vavaka ny hira fiderana. Resy lahatra tanteraka ry havana fa nisy osotra tanteraka zany fiderana zany. Ary teo piainona n'ilay fiderana dia torotoro foniny izy te. Ny mpiandry ny fonja. Torotoro fo. Matoa mipetraka ny fanontaniana tetsy ambany tetsy manao hoe tompoko inona no mety ataoko mba ho vonjena. Dia efa nisy kasika Andriamanitra zany. Taiza natsapana zany kasika Andriamanitra zany. Ny olona anankiray afaka mangetahetan'Andriamanitra dia ny olona voakasika. Ny olona anankiray afaka manolo tena ho an'Andriamanitra dia ny olona voakasika. Ny olona anankiray afaka mampitodika ny fony amin'Andriamanitra dia olona matsapa-kasika. Tamin'ny fotoana manahoana nisian'ilay kasika? Teo am-piainona ny fiderana. Teo am-piainona vavaka. Mahafinaritra ilay torinteny maly tena nakasika mihitsy ny torinteny isaky ny larobia hariva. Nakasika. Olona torinteny maly manao hoe ny toriteninay sy ny teny ozy izy. Angevaka itsika Korintiana misy an'izay teny izay fa ohatra mba mahafinaritra. Ony soratra masina manao hoe ny toriteninay sy ny teny dia tsy avy amin'ny fahendren'olombelona ozy izy. Fa zava-miafina avy amin'Andriamanitra. Ary zao raha tonga taminareo dia tsy tonga tamin'ny teny.
tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka. Jereo tsara. Ny teny sy ny toriteny eo ambany eo moa 4 ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy mba tamin'ny fahendrena mahataona. Ny teniko sy ny toriteniko, tsy ny toriteny ihany zany fa izy na za miteny koa aza amin'ny fotoana miteny izy dia tsy fahendrena. Tsy mampianatra filozofia aka, tsy mampianatra zavatra maniditsidina aka, tsy mampianatra zavatra nofinofo tsy azo inona sy tsy azo ametrahana fandresendahatra aka. Fa ny teniko sy ny toriteniko dia tsy amin'ny fahendrena mahataona fa mifanahy sy ny hery. Ry havanao, Paoly apôstôly zany tsy hoe rehefa mitoriteny ihany, tsy hoe rehefa mitoriteny ihany, fa na amin'ny fotoana aza miteny, amin'ny fotoana miresaka amin'ny olona dia misy hery eny ambavany, misy hery eny ambavany. Dia rehefa miresaka amin'ny Paoly apôstôly zany ny olona dia toritory fo ny olona, misy kasika, misy kasika. Ry havana, izany ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miresaka. Rehefa miresaka ny mpanompon'Andriamanitra atao anaty baiboly dia ampifanahy sy ny hery. Misy hery ny fanahy, misy osotra. Miresaka fa tsy mitoriteny ho fa nitsika mora amintsika mihitsy ny mandainga. Ary za mahita olona be dehibe mihitsy tsy ohatra nefa fahazarana zany ny mandainga dia na tsy tokony handainga ara dia tsy maintsy mandainga foana. Mandainga foana. Efa tsy misy tahotra tsony nefa tsy dia tena tsy mavesatra mihitsy zany hoe mandainga zany. Inona moa ny osotra hita amin'izany? Ny etsika, ny fotoana lany ifosana. Mba manao fiaretatory ihany ianao ohatra ny rehetrarehetra. Mba manao sasakalina ihany. Fa ny ianao na sasakalina amin'ny fifosana. Dia tonga maraina dia mody mba milaza ianao tena za tsy ampitory mihitsy alina fa tsy nahita tory fa tena be atao be nefa rehefa tena notaniana inona tsy nahitanao tory ny fosa. Ry havana. Ohatra ny hoe olona be atao be zany ianao dia ohatra ny hoe olona reraka be dia ohatra ny hoe tena nisy zavatra tena tsy nafahanao ny ala mihitsy alina. Hoe tena nisy zavatra tena tsy nafahako ny ala mihitsy fa tena reraka be tany amin'ny tamin'ny 12 zay vao natory. Tena ilay tena tsy nafahanao ny ala ka tsy maintsy mifosako. Ry havanao. Raha mbola olona ohatr'izany ianao tsy ho Paoly apôstôly mihitsy. Ny mpanompon'Andriamanitra atao anaty baiboly rehefa miresaka dia ampifanahy sy ny hery. Ny baiboly manao hoe ny toriteninay, ny teniko sy ny toriteniko dia ampifanahy sy ny hery. Ampifanahy sy ny hery. Jesosy ry havana, tonga Jodasy manontany fotsiny hoe iza moa no tadiavinareo? Zany ho izy. Resaka zany, tsy toriteny zany. Eo ampiresahana amin'ny Jodasy Jesosy mitsipaka ny devoly. Mianjerazera daholo Jodasy mianakavy. Délivré, mietsika ny fanaratsy ao anaty fotoana iresahana amin'ny Jesosy. Tsy any am-piangonana. Ao anaty fotoana iresahana. Ngezange zany. Mbola ho azavantsika manaraka moa zany. Satria ireny mpanompon'Andriamanitra ireny na tsy mitoriteny aza, na tsy mivavaka aza, dia mijanona mandraka hariva eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao nge tsy voatery hivavaka 24/24 fa ianao afaka mijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Afaka mijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka na tsy mivavaka ary ianao, Jesosy dia nilaza an'izany mihitsy any amin'ny bokin'ny Jaonany manao hoe zaho izy mahita anjely miaka midina. Inona moa ny asan'ny anjely? Mitondra vavaka.
Jesosy akory tsy hoe misokatra foana ny vavany dia mipetsipetsina foana eny amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina arivako tsy lazain'ny olona fapy. Fa ny ao anatiny ao dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra foana. Ny ao anatiny ao dia araka ny teny Davida manao hoe na dia amin'ny alina aza dia mbola mananatra ny foko. Davida ry havana dia mbola matsapa foana hoe eo anoloan'Andriamanitra izy na dia matory azy amin'ny alina. Mbola te hidinidinika amin'ny foko ao izy. Amin'ny alina dia mananatra ny foko. Tsy hoe mivavaka izy, tsy hoe mandohalika izy, fa reny foana hoe manatrika an'Andriamanitra izy. Manatrika an'Andriamanitra izy. Ry havana malalo, mba afaka miaina amin'izany ve ny kristianina amin'izao fotoana? Ny tena olana amin'ny kristianina amin'izao fotoana, raha atsasakadiny izy mivavaka amin'ny maraina dia amin'iny ihany izy ny kristianina. Amin'iny ihany izy mivavaka. Fa vao mitsangana aveo izy, vao tapitry ny amen ary vao mitsangana, hono aho. Ary ilay ihany ino ohatran'ny sipany ihany vao mitsangana. Vao mitsangana. Ohatran'ny tena sipany ihany iny hitako ary ihany maratra be foany. Vao mitsangana eo am-pandoliana dia efa SMS filambanina no alefa. Misy nge olo ohatr'izany mihitsy ry havana. Vao mivoaka ny tokoana ambaravarany fiangonana dia fiainana hafa amin'izay neto. Fiainana hafa. Ry havana malalo. Tsisy zany nge ity fiainana kristianina ity nge ry havana, fiainana. Fiainana. Zany hoe zavatra iainana tena fiainana. Isy fampianarana torinteny ataoko izay tamin'ny tapabolana mahakasika ny hoe adorateur angamana izay. Hoe Maria dia olona tena mpiakohaka. Fa Maria dia manana fiainana mpiakohaka amin'i Jesosy. Fiainana fa tsy hoe araka ny lazako teo tsy hoe tena mandohalika indray izao dia mody eo ny masimasina. Vao mitsangana eo, zara nahita olona ohatr'izany mihitsy. Manomana fotoam-bavaka izy. Ohatra hoe misy fotoam-bavaka rahapisy dia tena manomana, dia mandohalika, dia mivavaka, dia mitabataba, dia mirehetrehitra. Mirehetra inge izany. Ny olona avy aty ivelany tena maheno mihitsy, tena mitabataba ry zalahy zany. Misy mitoraka tapoka ny tafitrano. Eo am-pandoliana ilay olona ilay mitabataba mivavaka iny mahavita miteny ratsy tapoka. Ry havana. Ity fivavahana ity nge ry havana tsy endrika ivelany. Tena fiainana. Tena fiainana. Fiainana amina fitafy izy ity. Fiainana. Androany moa betsaka mihitsy ny olona manenjika fiangonana, miditra am-piangonana. Ary itsika tsy ilaza hoe inona moa maharatsy an'izany. Fa teny an-dalana hiakatra aty dia feno olona misomebiseby ndeha ho any am-piangonana. Ary hita mihitsy hoe akanjo vaovao be, nampanjaira ny vidiana lafo. Fa dia tena mahafinaritra ihany ve moa zany milaza azy, nefa toa tsy mahafinaritra satria ankalazaina amina mini zipo tena faran'izay fony ny fahatongavan'i Jesosy. Mahampime nge zany ry havana. Akanjo faran'izay fohy sy manify dia andeha ataontsika Jesosy zazakely etsy tranonomboka tsy dia hitan'i Jesosy daholo. Ry havana malalaka na Jesosy raha tsy mitomany mahita ino reto, fa maninona mitomany Jesosy zazakely? Satria tsy te hijery zavatra tsy tokony hojerena izy. Ry havana, andao atao fiainana no midera an'Andriamanitra. Atao fiainana no manompo an'Andriamanitra. Atao fiainana hatrany amin'ny fitafy. Atao fiainana hatrany amin'ny fitafy, hatrany amin'ny fiainana manontolo. Toy izay tsika nge ny ten'Andriamanitra. Dia hoy ny soratra masina. Ny soratra masina manao hoe ny aino azy ny mpifatotra. Voakasika ilay mpifatotra.
voakasika le mpifatotra rehetrarehetra satria izy mirahalahy aretina miresaka araka ny lazaiko teo dia izao. Ny teny sy ny toroteny dia mifanahy sy ny hery. Tsy rehefa mira fiderana ihany, tsy rehefa mivavaka ihany, fa amin'ny fotoana miresaka azy misy hery. Misy hery. Misy hery. Paoly apôstôly misy fotoana rehefa nentina teo anatin'ny Festos, eo ampiresahana amina olona mpitsara izy, mandahateny eo alohan'ny fitsarana, dia nitomany ny mpitsara. Any amin'ny asan'ny apôstôly nahitantsika an'izany. Nitomany, torotoro fo. Tena hoe voakasika. Satria ny mpanompon'Andriamanitra ao araka ny lazaiko teo dia izao. Na amin'ny fotoana ary izy miresaka, misy osotra. Engany mba ohatr'izany tsika rehetrarehetra. Na ny miaino anao fotsiny azy, na miresaka aminao fotsiny azy, dia efa mamelombelona. Tsy miaino anao amin'ny toroteny, fa miresaka aminao dia efa re mihitsy misy zavatra mamelombelona, misy zavatra mandresy lahatra, misy zavatra mahakasikasika ny fo, misy zavatra mahatorotoro fanahy. Mahafinaritra nge izany ry havana. Miresaka amin'ny rano iny tena mahafinaritra. Fa mitondra mandrakariva eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra iny. Rehefa miresaka amin'iny dia reko foana hoe manatrika ny tompo aho. Reko foana hoe tafajanona eo alohan'i Jesosy ahako. Tsy mivoaka ny tokonana. Fa raha miresaka amin'ny anina aloha mampiditra devoly. Ry havana, ny fiderana dia mampidina ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary efa midina ny fanatrehan'Andriamanitra dia mandrava izay zava-misy eo. Izay zava-misy rehetrarehetra eo potika. Ny baiboly manao hoe Salamo 68:1, mitsangana Jehova o dia miela ny fahavalonao. Fa tahaka ny savoka eo anoloan'ny afo izy, ny fahavalo eo anoloanao. Ny savoka ry havano rehefa manakaiky afo, tsy maintsy mitsonika. Tsy maintsy mitsonika. Dia ohatr'izay koa. Rehefa Andriamanitra ny manatrika, izay zava-misy rehetrarehetra, izay fahavalo rehetrarehetra tonga eo tsy maintsy potika. Tsy maintsy potika. Jesosy Kristy tompo rehefa miditra eo amin'ny sinagoga, ary mbola misy olona posedena fana ratsy ao tsy maintsy miantsoantso hoe nahoana ianao no mampijaly anay. Fantatra efa ianao ilay masin'Andriamanitra. Ianao ilay masina ianao. Ry havana, rehefa manatrika Jesosy eo amina toerana anankiray tsy maintsy mitsipatsipaka izay olona misy devoly. Ary ny devoly tsy maintsy mitabataba dia mitady fomba ialana. Misy tahotra, misy ovitra, mipararetra mihitsy. Mipararetra. Tsy mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy mahazaka. Ny olona misy fanahy ratsy ry havana tsy mahazo aina anatina fotoam-bavaka tena misy osotra. Tsorona aminao zany. Ary tsy mahagaga anay zany. Raha be dia be ny olona indraindray eti ny havany. Fa tsy mety tafiditra mihitsy. Tsy mety tafiditra ny fiangonana raha tsy laza eo ao anatin'ny fotoam-bavaka tena misy osotra. Tsy mahazaka. Ary tsy vitany hoe tsy mahazaka fa manohatra mihitsy. Manohatra. Ianao azagaga. Raha ilaza fotsiny hoe raha rano fianakavianao ianao tsy vavaka tia manamboara vatsy. Azagaga raha ady mafy ny diranao aty amin'ny fiangonana manamboara vatsy. Satria ny tena marina tsy zaka ny vadinao mamilavo iny fanatrehan'Andriamanitra aty. Zava-panahy io ranabavy. Misy olona mihitsy tena hoe vovono. Misy olona mihitsy tabatabaina. Misy olona mihitsy hiara-ny herisetra, hiara-ny fanompana.
voasakana amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy tsy hivavaka tsy hiditra aty amin'ny fiangonana. Satria ny tena marina, ny devoly tsy mahazaka ny fanatrehan Jesosy zany. Raha mba hisafidy ny savoka tsy te hipetraka eo anoloan'ny afo zany. Tsy te hipetraka eo anoloan'ny afo zany. Fa mba tia ny savoka raha izy no anontaniana, mba hipetraka any amin'ny toerana mangatsiatsika foana. Any no azahoany aina. Any no ahafahany mivaingana tsara. Stabila tsara ny fiainany any, fiainam-panahiny. Any amin'ny toerana mangatsiatsika. Dia ohatr'izay koa ry havana. Tsy mahagaga ho aho. Tsy mahagaga. Raha misy olona indraindray tsy mety tafiditra mihitsy amin'ireny fiangonana. Tsy mety tafiditra amin'ny fiangonana misy osotra sy herin'Andriamanitra. Tsy mety tafiditra. Romotra mihitsy izy izy nitotomina makany. Ary mahita fomba be dia be hitabatabana sy hitenitenenana. Ny tena marina zavatra teneniny tsisy mitombony, fa ilay zavatra ny anatiny mihitsy tsy mahazaka ny osotro anatin'ilay fiangonana. Ny herin'Andriamanitra ao anatin'ilay fiangonana. Tsy mahazaka. Misy fotoana misy demoniaka anankiray izay tototry ny fampisaviany olona. Tetsy akady kely tetsy, nentina tamin'ny fiara, tao anatina fotoam-bavaka tao Manamboara Vatsy. Fa tena tsy afenina fa tena eny an-dalana, sokafa ny varavarakely ilay fiara, ifampitazomana fa mitady isoto varavarakely izy. Tena nitazomina, izy ny tsy hiditra ao, matahotra izy ny hiditra ao. Misy zavatra mampatahotra azy hono ao. Matony izy raha miditra ao. Tabataba be. Ary tena tsy mora napiditra azy tao am-piangonana. Fa zao anefa, rehefa tafiditra tao kosa izy, délivré ny fanahy ratsy rehetra. Délivré. Tsy mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry havana, ity fanatrehan'Andriamanitra ity tsy resaka ity. Tena misy ity. Tena misy. Ary efa Andriamanitra ny manatrika dia mandrava izay zava-misy eo izany fanatrehan'Andriamanitra zany. Izay fanahy ratsy rehetra eo amin'ny toerana io tonga dia mandositra. Tsy misy tamana eo zany. Tsy misy tamana eo zany. Lasa mandositra. Mandositra daholo. Satria eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Matoa izay misy olona ry havana, misy fanahy ratsy izy. Tena hoe hipetrahana devoly izy. Ka tamana amina fiangonana anankiray dia arak'ilay lazaiko teo manao hoe savoka izy. Mila toerana mangatsiatsika. Mila toerana mangatsiatsika. Mila toerana mangatsiatsika. Zavatra anankiroa ihany no mitranga na resaka fanompody sampy ny resahana. Raha ianao miara-mipetraka amina mpanompo sampy, sary anankiroa no mitranga. Na ilay mpanompo sampy tahaka ny tamin'ny andro Saoly. Rehefa vao osotro Saoly mpanjaka, dia misy ositra mahery vaky atao anatiny. Dia hoy ny baiboly manao hoe nandositra ny ala findra lavitra daholo ny mpanompo sampy rehetrarehetra. Tsy nisy mpanompo sampy na dia taminga ny ray azy tafajanona teo amin'ny faritra nanjakany Saoly. Satria tsy mahazaka ny ositra tao anatin'ny Saoly. Na zay ny sary anankiray, na ny sary anankiray faharoa hitranga, dia mety hijanona eo ihany ny mpaminany mibala tahaka ny tamin'ny andro Nely. Mijanona eo ihany ilay mpaminany mibala rehetrarehetra. Fa amin'ny fotoana Eli mijoro eo dia tsy misy ody. Tsy misy ody afaka anao ny asa antsony eo. Tsy mandaitra antsony ny ody fity. Misy fotoana izay be dia be manao ohatr'izany, miditra anatina toerana anankiray. Dia rehefa mitory filazantsara eo dia lasa tsy mandaitra antsony ilay ody varatra sy ilay ody avandra. Satria ilay olona ray tanàna manompo sampy daholo. Dia mitory teny eo amin'izany toerana izany Manamboara Vatsy miaraka amin'ny Evanjelista ato amin'ity fiangonana ity. Tona megafone.
ny arivany iny am'izay raraka ny avandry potika ny avandry daholo le toerana de miogaoga satria misy mpimasy maromaro amin'ny tanàna miogaoga de alaina ny kofafa de atondrotondro any amin'ny lanitra de atao daholo fanohanana ny avandra rehetrarehetra io fa tsy voatoana ampiasaina ny ody rehetrarehetra ary ny afaranay tam'izay tabadabain'le olona rehetrarehetra teo tanàna nareo ihany tena mpanompo sampy aloha tonga de nilatsaka niady taminay voalohany reo izy mpanota fady eto de tena satria ny antony ry havana tsy mandaitra intsony ny karazana ody rehetrarehetra rehefa misy mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny toerana io rehefa misy sahirana misange mpanompo sampy miara-mipetraka aminay tony miara-mipetraka amintsika de ataoko isika de mba ao anatiny ianao fa rehefa ny mpanompo sampy ry havana miara tsy mifanalavitra ny mpanompon'Andriamanitra ataoko ihany ny katsaka sy ny voanjobory fa tsisy ninina tena niezaka ny tetetika ny tena ny maraina mandra-parivo ny andro ny antsoantso ny bala nandatsa baratra re tompoko ny mpaminany ny bala efa jato lao fa tsy nisy varatra ny latsaka teo ary nangia losifera ara tsy tonga teo nakaiza ihany ty losifera fa tao tsy teo izy losifera misy enjana be aoko esoro tao io aloha ny Eli io esoro vao tonga ao zahay ary tsy indray mandeha nahita tantaroatra zany rehefa manao délivrance misy fotoana voninahitra ao ny tompo mitoriteny amina onjam-peo ohatra zao tamina onjam-peo Evanjelika anankiray tany amin'ny taona vitsivitsy lasa tany de tonga de misy olona mihetsika ambala velona zay tetsy ananisana tonga de tena mirongatra tena matahotra hoe ipitoriteny io izy no atahoraka be de be mpitoriteny tao amin'le onjam-peo tsy zarery ihany ary ireo mpitoriteny ireo de efa nafaran'le fianakaviana tany an-tranony fa aninin'le demoniaka fotsiny de zao ny filaza le demoniaka voninahitra moa ho an'Andriamanitra raha nareo pasteur nda nataovy ny asanareo reraka fotsiny etianareo miandry anareo mpino andanao nareo ve mba hikitika anay tsoroko aminareo fa le Evanjelista le mitoriteny ao Manamboara Vatsy iny ihany no atahoranay ary raha iny ny tonga eto de zay vao miala fa raha nareo alontsy de tsy nisy na afaka an'le fanahy ratsy tsisy natahoran'le devoly koa na ray aza karazana pasteur fa rehefa nitoriteny tamina onjam-peo anankiray tena tonga de niorory le devoly zany io atsona hozy izy fa raha io de voninahitra tena voninahitra ao an-tompo mihetsika ambala velona be moa io olona io fito lahy tsy matazona azy potika daholo fanaka rehetra tao an-trano rehetra tena potika de rehefa tonga tao amin'ny toerana zay nisy azy fitsaka tery anjoro-trano izy de niteny manao tena matahotra zay ozy izy fiafarany tantara moa afaka izy na de efa tena goavana be raha le tantara ratsy tao alohan'izay ry havana malala te ilaza aminao ny fiderana tena misy ositra io ndao tsika tena hitady an'izany hoe tena hery ny ositra zany vehivavy tantarena amintsika teto tena mpimasy faran'izay enjana teto Antananarivo na misavy azy ary ny pasteur maromaro tsy nisy napihetsi-bolo maso azy na ray azy fa voninahitra ao ny tompo fa mifanatrehany mpanompon'Andriamanitra tato amin'ny Manamboara Vatsy rehefa tonga tany ny tenako de efa ampy na délivrer azy tsisy fametran-tanana vao niditra ny trano fotsiny tonga de délivrer izy na tsy aro saina izy verina ny sainy afaka ny fidevoly ry havanao ndao ity fiainana kristianitinka ka tena fiainana amin'ny fomba ahoana no azahoana ositra zany ary amin'ny fotoana ivavahanao ihany ianao ny kristianina fa rehefa aveo ianao miverina fiainan'izao tontolo izao rehefa nideran'Andriamanitra Paoly sy Silasy tsy mety tongany mihitsy sika 2:4 de nisy orohorontany mafy ina moa ty orohorontany ty
io le fanatrehan Jesosy io. Rehefa nanatrika ny fanamasina dia niorooro ny efitra farany ambony tamin'ny andro Pentecoste, asan'ny apôstôly toko 2. Niovitrovotra ny trano. Ary tsy tamin'io ihany, eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ihany koa dia misy andiny soratra masonotr'izay, andiny faraiky amby 30. Rehefa nivavaka dia niovitrovotra ny trano izay ny angonany. Dia feno fanamasina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fasahina, ny ovitrovotra ny trano. Toko 5 amin'ny asan'ny apôstôly 9:7. Nisy anjelin'ny tompo namono varavaran'ny tranomaizina no nialina dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe. Rehefa misy fanatrehan'Andriamanitra, tantara intelo nitranga tato anaty baiboly izy ity. Nity tany amponja ny apôstôly 12, asan'ny apôstôly toko 5. Nidina tany amponja Petera, ary saiko vonoina mihitsy ny maraina ny andro. Tany anatin'ny fonja farany lalina indrindra. Ary nity tany amponja koa Paul Silas. Fa zao, tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia nisy anjely tompon'ny lakile. Ay kay reto tsy le olona eritreretinareo ny tompon'ny lakile, fa ny anjely ny tompon'ny lakile. Ary zao, nisy fonja izay nisy ny apôstôly 12 tao, fonja hafa io ndia ataontsika hoe tsy efa, fa mbola nanany anjely ny lakile. Voavoa daholo ny varavaran'ny fonja sy ny menotra rehetra, va daholo ny fatorana. Ndia apetrakitsika indray hoe Petera tany Alosilava, fa voavoa daholo koa ny varavaran'ny fonja fa mbola nanany ny anjely ny lakile. Ary tsy vitan'izay, Paul Silas indray ndia ataontsika hoe tetsy tany mora, fa mbola netaly an-tanan'ny anjely ihany ny lakile. Fa nalahidy ry havana malala, na inona zany problème. Fonja samy hafa ireo, olana samy hafa ireo. Samy tsy ananan'ireto mpanompon'Andriamanitra reto fanalahidy, ary samy zavatra miantra manaina, samy zavatra tsy ahitana vahaolana. Fa ny vahaolana ry havana malala dia fiderana. Rehefa nideran'Andriamanitra Paul Silas, rehefa nivavaka mafy ho an'ny Petera ny fiangonana, dia nampiasa ny fanalahidy ny anjely namo ny zavatra nikatona rehetrarehetra, ny bloke rehetrarehetra. Ry havana, tsaroko tsara rehefa mba tia azo instrument complet, tetina teo amin'ny 50 millions latsaka teo, dia ny zavatra nataoko nanao alim-bavaka isaky ny lakamisial saharery. Alim-bavaka tsy hoe mihira nataoko tao, fa vavaka fisaorana sy fiderana. Tsy mangataka nanandrana an'izany mihitsy hoe anandrana amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 4 maraina hivavaka, hidera sy hisaotra fotsiny. Fa afaka. Dia izy ianao inona foana no tenenina amin'izany? Tena nahita ry havana. Tena nahita fisaorana sy fiderana amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 4 maraina, zaharery, mijanona tao am-piangonana, vavaka, nisaotra an'Andriamanitra teo am-pandoliana. Voninahitra ho an'ny tompo, in-efatra ny sesy angamana na in-telo ny sesy nanao an'izay, dia nisy fanalahidy hita amin'izay, azo ilay zavatra mitentina 50 millions. Azo. Vidina clavier fotsiny tamin'izany mitentina 10 millions. Ry havana malala. Ny fiderana dia tena fanalahidy. Ny vany fatorana rehetrarehetra teto tsy nilaza ny baiboly manao hoe dia inona moa namaky varavarana ny anjely, nidina ny fanatrehan'Andriamanitra nisy horohoro-tany dia tena tonga dia tena niongotra ny varavara, niongotra teo amin'ny savily ny varavara, dia nakapoky ny fanatrehan'Andriamanitra nentina nanitsidina. Na tonga dia rava ny biriky, tonga dia rava ny trano. Tsy izay ny tantara. Nivaha. Izany hoe nisy lakile nampiasaina, nisy tanana namo ny varavarana sy ny fatorana rehetrarehetra. Tsy hoe tapatapaka ny rotsy vy, tsy izay ny voasoratra ato. Nivaha.
Zany hoe nisy fanalahidy nampiasaina tamin'ny fotoana manao ahoana Andriamanitra no nampiasa fanalahidy, naniraka ny anjely nampiasa fanalahidy tamin'ny fotoana nideran'Andriamanitra Paoly sy Silasy. Ry havanao, isy fanalahidy tonga ny ampelantananao amin'ny fotoana ianao mideran'Andriamanitra. Iny fanalahidy iny mamany olana rehetra. Ny anaran'izay derahan'ny tompo ao anaty fiderana, ao anatin'ny fanatrian'Andriamanitra be ny atongavan'izay lakile zay ny ampelantananao. Hoy ianao tsy hitako mihitsy ny lakile, tsy hitako mihitsy izay fomba hanokafana an'ity fidiram-bola mikatony ity. Fanalahidy. Fijoroana vavolombela be deaibe hono tiako tantaraina eto izay nitranga tato anatin'ny ray volana. Misy anabavy teny efa tena nazary efa kely finoana. Fomba hono mbola hitahiana an'ity anabavy ity Jesosy. Fa tena hofatrano mambolana tsy volo izy atrika fiterahana. Zanany kely marary mafy. Izy tsy anasa nanany banky karazana rehetra, karazana banky rehetra trosa. Izy tsy mihinan-kanina. Fa ohatran'ny tena taitra ry havana nahita azy nanatitra fanatim-pisaorana tamin'ny sabotsy teo. Evanjelista anaty fanatim-pisaorana ao izy. Taitra! Ny fo tamin'ny torimasony saika aho. Fa ahoana aho? Tena mitandahatra, tena misy fipoahana be eo amin'ny fiainako izy. Ry havana, olona tsy manam-batsy zany. Olona efa madiva hiteraka zany. Olona mamelona zazakely zany. Olona tsy anasy zany. Olona nanan'olona trosa be zany. Olona tsy mihinan-kanina zany. Olona tsy malofa trano zany. Olona tsy mba mahita zany na 1000 francs ton frère fa mbola zay miantoka rehefa mandeha mivavaka izy. Na ny sakafo ataondro ara tsy misy fa ianao mba manome ray voliaoko indraindray. Tena nieritreretina mihitsy raha ny fiainana ity dia vita teo. Tsisy ninina ao an-trano zany. Fa amin'izao tsika miresaka izao misy fipoahana tena dahina be, tena misy fipoahana be ny fiainany. Ry havanao, tsy adala nge izay raha manasa anareo e. Ozy izy nareo manao hoe inona foana raha zao? Ry havanao, ny olona nasaina tonga tamin'ny ray volana amin'izao fotoana izao afaka tanteraka tao anatin'ny fahantrana. Afaka tanteraka tao anatin'ny fahantrana. Dia adala raha ve izay manasa anareo hoe tongava. Tongava. Ohatrizay angely efa soavana tiana mba ho hitanareo koa e. Ho hitanareo e. Zany vehivavy zany na dia tsy misy vady mamelona aza, na dia tsy misy ray aman-dreny, na dia tsisy, na dia sy havana anankiray aza. Tsangana ny fiainany zao. Tafatsangana tanteraka ny fiainany. Apahany fotsiny zany. Tao anatin'ny fijoroana vavolombelona tamin'ny olona tonga tao anatin'ny ray volana montsy. Tsy adala nge izay ry havany. Manasa antsika hoe tongava mivavaka rehefa sabotsy. Jereo nge le olona tonga ta ray volana lasa zay io fa tsangana ny fiainany. Tsangana ny fiainany. Efa saika hitady zavatra ho amidy izy mba hafahana. Efa saika andositra, efa inona saika tsy ho atao. Efa namoy fo. Tafatsangana ny fiainany. Ry havana malala. Averiko le teniko teo. Tsy adala nge izay raha manasa anareo hoe tongava manatrika fitombavaka rehefa sabotsy. Fa tena misy fiovam-piainana nge ao fa tsy resa be. Tsy resa be nge nataontsika eto amin'ity onjam-pety e. Fa tena masonao no hita fa iova ny fiainanao e. Iova ny fiainanao. Iova ny fiainanao. Ry havana. Fanalahidy eto a. Nisy fanalahidy ny anjely Jesosy ny tompony lakile. Ary tsy misy olana tsy hanana ny fanalahidy zany. Tsy misy varavarana mikatona tsy hanana ny fanalahidy, tsy hainy sokafana zany. Hainy sokafana ny karazana asa rehetra. Ozy izy anao ka ty varotra ataoko ty angamba mety tsy hanana an Jesosy ny fanalahidiny ty na inona ry havanao. Hain'Andriamanitra sokafana. Nahita olona tato mpivarotra voanjo amin'ny sase sy diluile coco kely fa nahavoalotrosa efa mitetina 13 millions tamin'ny alalan'izany.
ary navidy zavatra maro tao tokantrano tamin'ny alalan'izany. Mpivarotra voanjo vao fafatao anatin'ny fotoana fohy ny trosa ny Access Bank sy ny microcredit 14 millions satria nahita fanalahidy izy tao anaty fiderana. Ry havana malala, atoroko anao ny fanalahidy. Ho andramantsika zany ho idera hiatrika ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika zany misabotsy zao. Paul Silas ny fiainanao. Midera anao dia tonga Andriamanitra mifanatrehany mahery vaika ary omeny anao ny fanalahidy. Hitatsika eo zany hoe zavatra tsy sokatra zany après ny fotoam-bavaka misabotsy eo. Hitatsika eo zany hoe asanao tsy sokatra zany. Hitatsika eo zany hoe fahasalamanao tsy sokatra zany. Ny fiainam-pitiavana sy ny fiainam-tokantranonao tsy lamina zany. Hitatsika eo zany. Nahoana ianao tsy ahita an'izany? Ahita ianao fa tongava misabotsy. Tongava, handitsika, hiravoravo, hitomany eo anatina fiankofana sy fanatrehana, hiainy torinteny tena mahakasika amin'ny fanahy sy ny hery, hivavaka tena anatin'ny fotoana maharitra. Ny fitombavakatsika ary amin'ny sabotsy zao sabotsy tontolo andro. Aza atao sakana ho anao ny hoe tsy fiangonanao na lianao. Ito izy ianao ka hivavaka any amin'ny toerana tsy nitaizana ny tena ve? Ry havana, misy fanatrehan'Andriamanitra ao, izay fotsiny tokony ho fantatrao. Ahitan'Andriamanitra ianao, izay fotsiny atao zava-dehibe. Mandra-pianatra.